Alleloia, alleloia. Dia miarabantsika indray ny mpianoavana tratry nyity fotoana mahafinaritra iarahantsika amin'ny MCTV sy ny fandarana baiboly teny velona iarahanao amin'ny révérendimy Andreason. Tenin'Andriamanitra dia maneho ny sitrapon'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra dia maneho ny programan'Andriamanitra ho asonao. Fa ny tenin'Andriamanitra dia le herin'Andriamanitra tonga any fiainako sy any fiainanao a manorina ny finoako sy ny finoanao. Ivavaka tompoko. Dado tsara mpanao ny tsara ianao mandefa teny ianao. Manitsy izay diso ianao manorina ny finoanay dia mampiona aminay amin'ny anjara voatendry ny soso tsara no maninao anay tsiraray. Matoky ianao raha io. Sotra fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tamin'farantsika niraisitsika le tenin'Andriamanitra tao amin'ny Salamo 3:30. Mampatsiaso manambara le mahazava-dehibe ny antony hoe mila makany tempoly isika. Matetika ny olona miteny hoe zana tsy makany tempoly iny hoe za mivavaka foana e, zay sy ny tompony miaraka foana e. Marina zany le havana tenin'ny tompo fa nyteny hoe any amin'ny Matitiko 7:20 arombo anareo mandrakariva mandra-patapitra zao tontolo izao. Tena ombanao Andriamanitra. Fa misy karazan-javatra tsy maintsy andeferanao dia zay le hoe fionana amin'Andriamanitra zay. Dia nresantsika tamin'ny farany hoe maneho fanetreteny zany. Tsika ne manana safiditsika, manana zavatra heverintsika fa Andriamanitra ny teny zay manatona tsy mba misy ho lavika. Dia ny olona makany tempolo zany manatona ny tompo ao anatin'le hitahita sy fanapa-kevitra hoe mitady an'Andriamanitra izy. Dia ny tenin'ny tompo ny teny zay mitady dia mahita. Ny tempolo dia toerana anankiray ambom-pionan'ny olona amin'ny Andriamanina. Eo ny toerana zay anonona ny anarako, eo no androtsako amin'ny fitahiako ny tompo. Eo amin'ny toerana anonana ny anaran'ny tompo na hoe anandratanao ny anaran'ny tompo, amezanao voninahitra ny tompo. Dia mitsororoka tonga eo amin'izany toerana zany ny fihevitra masoso matsara ny fiainako sy ny fiainanao amin'ny lafiny rehetra. Tadidio fa misy ny atao hoe fionana. Dia ny fionany fiangonana amin'Andriamanitra. Fa misy ny fionana hoe ianao manokana. Zany hoe na eo ary zany ny fiangonana dia ianao koa mbola miona amin'Andriamanitra manokana ao anatin'ny maro ao. Baiboly miteny any Marka 10 any fa rehefa tonga tamin'ny toerana iray Jesosy dia nisy olona jamba tao. Be da be ny jamba tao. Fa le jamba ray ity niavaka mihitsy. Tsy ny olona fotsiny izy hoe nandalo tao amin'ny faritra nisy azy Jesosy. Tsy ny olona fotsiny izy hoe manatrika azy Jesosy. Fa niantsoantso izy. Tsy nanaiky izy raha tsy niaino azy Jesosy. Jesosy zanaky Davida mamindra-fo amiko. Jesosy zanaky Davida mamindra-fo amiko. Ohatrany manelingelina ny hafa izy na mpianatra ary na tsy ary voaelingelina dia niteny tany mba mangina ianao fa manelingelina amin'ny tompo. Fa nitoiziny ihany. Jesosy zanaky Davida mamindra-fo amiko. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra dia nandre azy Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany hoe asevy manatona zany olona zany. Ny fanatrehan'ny tompo zany zava-dehibe. Fa ny fanehoana finoana amin'ny alalan'ny hetsika ataonao navavaka na antso eo anatrehan'ny tompo dia mandona amin'ny fon'ny tompo iaino anao. Asevy manatona zany olona zany. Ary rehefa tonga teo anatrehan'ny tompo le olona dia mbola nanontaniany tompo ihany hoe inona ny tianao ataoko aminao, inona ny tianao ataoko aminao. Nefa olona jamba manoloana azy dia hoy le jamba hoe mba hirata amin'ny masoko. Dia hoy Jesosy tongava araka ny finoanao. Io zany le lazaiko anao hoe fa io ny fivorian'ny zanak'Andriamanitra satria ireo olona marobe nanaraka an Jesosy ireo endriky ny fiangonana ireo. Ny fiangonana ne tsy hoe any an-trano ihany fa na eny Kalamanjana ary dia fivorian'ny fiangonana satria ny atao hoe fiangonana dia toerana anankiray anjakan'ny fanan'Andriamanitra. Ka ny olona anankiray rehefa nanolo-tena ao an-tompo dia tonga fanjakan'Andriamanitra izy. Zany hoe enao sy za io zany. Ary rehefa fanjakan'Andriamanitra za sy enao anjakan'ny fanahy masina, afaka tsy mibadika ny zava-drehetra, afaka tsy mibadika ny tantara. Fa ny mahatonga ny tantara ny tsy mibadika enao miaina amin'ny finoana. Ary mila fanapa-kevitra amin'ny finoana satria ny finoana avy any anaty fa ambara ny vava dia raha
manahetsika zany tahaka ny nataony io le rajaba io tsy nanaiky izy raha tsy niaino azy jesosy tsy nanaiky izy raha tsy niantso azy jesosy tsy nanaiky izy raha tsy nanonona teny taminy jesosy zay nandraisany valimbavaka tonga de sisana teony eo izy ohatran'izay koa nataon'le vehivavy mivoadratra be tabiny ny olona nanatrika an' jesosy donc zany tsy fanatrehina nandraisana valimbavaka fa fanapa-kevitra etsika ampinono olona iray vehivavy tany anatiny tany de rambara mivavany anatona an'io jesosy io fa na tsy miona aminy ary fa nramidambana akanjo mivoankazo mino aho fa ho sisana de olo baiboly de narahany zany zavatra nambara mivavany zany hitatsika zany eo marika toko fadiny fa rehefa mikitika ny ramidambana akanjo an' jesosy izy de niaraka tamy vava de nitsahatra le ramandrika riavana malala mpanaraky ty fandaranty afaka hitsahatra ny ramandrika ao amy fiainanao rehefa makatò ny tenin'andriamanitra ianao tsy fantatra hoe inona ny endrika raha mandrika eo amy fiainanao inona ny endriky ny raha aina de le raha mandrika zany fahaverizanaina tsy fantatra hoe inona ny zavatra tapaka inona ny zavatra tsy mandeha eo amy fiainanao fa ny tompo jesosy ny teniny satria mino ianao de hita mivoninahany sitrana miaraka tamy vava lay vehivavy mivoatra rehefa nikitika ny ramidambana akanjon' jesosy za koa mino fa andronao androany andro mpandresenao androany andraisanao kasika manokana satria tao anatin'ny finoana tao anatin'ny etaeta nandrenesanao zany afatra zany ka nijiranao ny tananao manoloany ty oronona tsara ty ivavako anao ara io hitanao ny tanany tsiray zay mitsotra manoloany ty oronona tsara ty tonoko mikasika azy ireo ny hery ny filazantsara ny hery ny fanasitranana ny hery ny fanafahana ny hery ny fahitatsitraka fahitapity mampandresy manavaka azy ireo ianao ho tratrin'izy ireo ny tanjona zay tratrariny sitrana marary afaka mifatotra voatany asa mandrara voatany tokantrano voatany fidira mpianatra voatany kinasa severina rehetra de izy fahitatsitraka fahitapity eo amy tontolo manodidina azy amin'ny ataony sy ny kinasa rehetra voninahitro anao raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raisy mikasika Andriamanitra samy tahiny tompo a amy herinay indray tompo